ireo kerobima roa ireo no dinihetsika amin'ity maraina ity anasako anao ampitiavana be. Miarabantsika rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, tafahoana soamantsara indray miaraka mandinika ny ten'Andriamanitra amin'izao maraina izao. Ny fitahiana manana ambiampy ny fahasoavany ani ho aminao sy ny ankonanao ary anjaka-mponao ihany koa ny fiadanany. Amen. Iaraka hivavaka arsika ankehitriny. Rainay any an-danitra misotronao izahay noho ny amin'ity maraina vaovao ity indray izay omenao anay. Ahafahana miaraka mandinika ny teninao. Misaotra tamin'ny fitantanana tamin'ny alina mangina iny ary namerenanao anay ny hery sy ny fofinaina mbola aty anatinay ankehitriny. Ankehitriny ary raha andinika ny teninao izay dia mangataka famelan-keloka ary mangataka ihany koa ny fanahiny masina mba ao aminay tsirairay avy noho ny amin'ny anarana Jesosy. Amen. Ny dindinika fanaovantsika androany dia hoe ireo kerobima roa. Fantatsika tsara ny tantara amin'ny Genesis toko 3 ka ny andininy 7:20. Dia izao no voalazany: ka dia nesoriny Jehovahandriamanitra tamin'ny sahidina izy hiasa hiasa ny tany izay nanalana azy. Raha vao vantany voanoroahana tao amin'ny sahany Edena ireo raha aman-drentsika voalohany. Antsika tsara fa noho ny fahotana dia noroahana tao izy ireo. Dia nomena teny fampanantenana amin'ny Genesis 3:15 manao hoe: ary ampifandrefesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany. Izy hanorotorony mbelay lohanao ary ianao kosa hanorotorony mbelay tongony. Mena zany teny fampanantenana izany izy. Ary rehefa nametrahany izany fanantenana izany izy dia tena mba velom-bolo kanefa naizana tsy izany aza dia noroahina ny ala tao amin'ity saha ity ireo razambentsika. Ary izao no voalaza amin'ny 4:20. Eny noroahina ny olona ary nampitoerana tany antsinana Saedena ny kerobima sy ny lafiny sabatra miebieby ambona ny lalana makany amin'ny hazonaina. Nametrahana kerobima roa teo amin'ny vavahadiny Edena. Anio fahazavana ny kerobima dia mamirapiratra, manjelanjelatra kanefa dia natao iambona azy ireo tsy handeha hizotra makany amin'ny lalana makany amin'ny hazonaina. Azo antoka fa nalahelo ireo razambetsika ireo. Kanefa dia izao nisy fanantenana sy fampanantenana kosa ho azy ireo eo amin'ny fanatrehan'ilay kerobima maneho ny fahazavan'Andriamanitra tao milaza amin'ny manao hoe: tsy mahafoy anay Andriamanitra. Tsy mahafoy antsika tokoa Andriamanitra. Ary izao ny zavatra nitranga. Mbola nitoetra ela teto an-tany Saedena taoriana nandroanan'ny olona tsy hanitsaka n'ilay lalana mahafinaritra ao. Mbola navela hijery ilay fonena tsy manatsina nandritra ny fotoana maharitra ny taranak'olombelona. Fa ny lalana miditra tao amin'izany toerana izany kosa no sakana n'ilay anjely mpiambina ny sa ireo kerobima. Ary naseho teo am-bavahadin'ny paradisa nambenan'ny kerobima ny voninahitr'Andriamanitra. Ary mpiara-midinika namana, na dia nilavo tamin'ny fahotana aza isika olombelona, tsy mahafoy anao Andriamanitra. Ao tamin'ny alalan'ireto kerobima reto nanehoan'Andriamanitra ny fanatrehan'izy ireo. Teo amin'ny toerana io Adama sy ireo zanany no niankohaka tamin'Andriamanitra. Teo ny nanavaozana izy ireo ny voady pakatoavana indray lalàny izay nodikainy ka nahatonga azy ho voarokatsy tao amin'ny Saedena intsony. Ry mpiara-midinika namana, mahafinaritra nefa fantatsika tsara ao amin'ny Apokalipsy 2:20 dia mbola averina amintsika izany tanàna mahafinaritra izany, lanitra vaovao sy tany vaovao. Fa ny zavatra nitranga dia zay hoe nampitoerin'Andriamanitra tany antsinana Saedena ny olombelona, ny kerobima. Ny tiany tenena dia izao: teo amin'ny toerana io no toerana zay
nampahafantarin'Andriamanitra ny fanatrehany amin'ny olona. Rehefa makeo izy dia hita ny voninahitran'Andriamanitra toy ny hoe lay teo no nanaovana ny taberna kely ho an'ny taranak'olombelona voalohany. Ry mpiara-midinika namana, ny kerubima zany dia zavatra roa no asa ataony amin'ny tendiniky mpanaovantsika ty. Voalohany, miambina ny lalana izay makany amin'ny hazonaina, ary faharoa, maneho ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny olombelona. Zany hoe maneho ny fifandraisana amintsika sy Andriamanitra. Ry mpiara-midinika namana, mahafinaritra fa tsy manadino antsika Andriamanitra, mifandray amintsika mandrakariva amin'ny alalan'ny voninahiny Andriamanitra. Ary zany tika mpahery anao amin'izao maraina izao, tsy manadino ary tsy mahafoy anao Andriamanitra. Manasa anao mba amaky rehefa manam-potoana ianao ny tantara voalohany 7:1 Salamo 8:1 ary ny Isaia 7:30 ka ny 2:1 izay ahitantsika indrindra ny seza fiandrianan'Andriamanitra izay fanehoana mandrakariva ny voninahiny sy ny fahefany. Ivavaka isika ry ankehitriny. Andriamanitra rainay any an-danitra misaotra anao izahay fa na dia lavo tamin'ny fahotana aza ny olombelona dia tsy nahafoy ianao fa mbola manatrika anay hatrany hatrany. Aoka izany no ampahery anay androany, aoka izany no hery manosika anay hananay fifaliana amin'ity androany ity fa misy Andriamanitra izay tsy manadino anay eo amin'ny fiainanay. Dia tantano ary izahay, tantano ny tontolo andronay androany, naran'i Kristy nangatana ny vavaka. Amen.